antsika hianatra ny hira manaraka moa tsika zao dia ny hira manaraka dia le hoe hotahina ny ilay fehy mampifamatotra. Izy ity raha mahafinaritra be koa satria anatadidy tsara tsika fa mijoro vavolombelona ry Sœur Daouda fa avy any Amerika lavitra any izy no nandeha nitoriteny teto tamintsika malagasy. Dia nananaita mavia satria izy hoe any alavitra be any, mba filazandrareo moa dia hoe any aparan'ny tany ozy izy ity Madagasikara ity, dia avy any izy no nitoriteny tamintsika teto Madagasikara. Dia isika koa rehefa le mandeha mankany ambanivohitra ny anaty vovoka rehetrarehetra any dia mahita an'ilay soratra Jesosy mamonjy mahita ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra any dia mahatsapa hoe tena misy zanak'Andriamanitra kay aty alavitra aty. Dia mampangorangoraka ny fo rehefa misaotra izay dia ity hira ity no raisina tao anatin'ny firanan'i Sœur Daouda. Dia nareo any ampitan-dranomasina lavitra any nareo any ambanivohitra lavitra any rehefa mihira an'ity dia tsaroa fa ao izay ny foibe antsika ao Akorondrano misy zanak'Andriamanitra mitovy aminao koa any rehetrarehetra ny helipatra naheraka Madagasikara rehetrarehetra any. Dia hoenontsika zao le izy misy efa vitany partition moa izany ny sasany amin'ireo hira ireo dia asehoana eo. Dia jerena tsara ny fanapahana an'ilay hira izay mitambatra izany dia miara-tononona. Ohatra miteny izy hoe eo amin'ny andininy fahatelo zao dia misy hoe ampitondra zay dia ny raha zay izany vakiana miaraka. Dia izay mikambakambana izany dia tonga dia efa miara-tononona izany reny teny reny. Dia alefantsika ary izany zao hotahina ny ilay fehy mampifamatotra.